dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray aminatin'izao fampahirezana foy izao. Natoko sy mino fa fanamasin'Andriamanitra dia asa marakariva ao anatintsika mba ahafahantsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Vavaka isika. Jehovah-Andriamanitra raha io dia misaotra anao mandrakariva izahay noho ny famotramponao lehibe sy ny fitiavanao, ny fiarovanao, ary indrindra mahatsiaro ny toejavatra mitranga eo anivon'ny firenena izay na dia ao ara ny ahy asa ny tahotra, raha tsy ianao ny asa tsy misy ny filaminana, kanefa tsy misakana ny zavatsarotra tsy maintsy andalovana izany. Dia mbola matoky izahay fa hiasa mikery no tompo, aneo ny voninahitra ao amin'ny isam-batan'olona, anokatra ny saina mba-panahy ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahinao masina ihany koa, mba hiverina tanteraka ao aminao ka anaiky ny vahaolana rehetra apetraka ao, miofoho endry ny isam-batan'olona, miofoho endry ny mpitondra, miofoho endry ny firenena malagasy. Mitenena indray Jehovah fa mihaino mpanamponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy dia manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Resaka tamin'ny farany fa nikorotana misy eo anivon'ny olona, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny firenena dia vokatra ny fialonana mandrakariva. Ary izay fialonana izay dia tena ratsy ireo olona satria tsy ajerevana ny ho avy intsony, tsy atsapana ny zavatra hitranga any am-parany, ary izay indrindra no anokafana ny masom-panahintsika mba handinika tsara izay voalazan'ny soratra masina, satria efa hitantsika teto ny bokon'ny Obolana toko fa 7 dia ny 12 ny faratsiany le toetra mpialina, satria zavatra tsy tsapany dia hifototra aminy ihany ny zavatra ataony, araka ny ambaran'ny teny soratra masina hoe zay mamafy rivotra ozy dia hijinjajadio. Zao ny voasoratra ao amin'ny bokon'ny Obolana toko fa 7 ny 12 hoe ny mpialina ozy dia mahay mahita hanan-karena, tsy fantany fa anjo azy ny alahelo. Misy antony matoa ny olona anankiray mialina, ny fitiavan-tenany, fikatsahany ny tombontsoa ny tenany, fitediavan-karena diso tafaloatra, kanefa ny zavatra hitranga araka ny ambaran'ny soratra masina hoe anjoany zany olona zany ny alahelo. Ao amin'ny boky Joba toko fa 5:2 ihany koa mampieritreritra ny zavatra hifototra amin'ilay olona mpialina. Joba toko fa 5:2 hoe fa ny adala ozy dia vonoa ny fahasorana ary ny kely saina dia maty ny fialonana. Ny adala vonoa ny fahasorana, ny kely saina dia maty ny fialonana. Ny zavatra ataony ihany zany no mamono azy. Inona maharatsy ny fialonana? Le fitediavana randrana tsy manendrika ny tena, tsy fahaizana mianina amin'ny toerana misy azy fa mitsiriritra ny toerana hananan'ny olona. Kanefa mba ahazahoana an'izany rehetrarehetra zany, ny zavatra mitranga dia tsy maintsy mifara amin'ny fanaratsiana, fiampangana ary fikasana izay mifaratra amin'ny famonoana mihitsy azy rehefa tafalatsaka lalina ao anatin'ny fon'ny olona izay fialonana izay. Ary izay toe-javatra izay no mitranga tamin'ny andron'i Jesosy Kristy, satria rehefa jerevantsika ange ny tantara azo hisintomana lesona be dia be, na ao amin'ny sehatra ara-pivavahana na ao amin'ny sehatra ara-nofo azy, satria raha ny fantatritsika ambaran'ny soratra masina dia miaratsy zao fiainana izao. Indraindray mamitaka ny zavatra hitantsika amin'izao vanim-potoana izao, manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia, ny fieritreretana fa
mizotra amin'ny lalam-pandrosoana ny firenena rehetra manao manerina an'izao tontolo zao, vokatry ny fahaizana fikarohana maro isan-karazany. Ary inona moa no mahatonga ny akamaroan'ny olona mikatsaka an'izay fandrosoana izay dia mba hisiam-piadanana, mba hananana fitsaharana, mba hisiany ny fandriampahalemana. Kanefa ny zavatra manaitra arakaraky ny androsoan'ny fotoana, arakaraky ny voaran'ny teknôlôjia, mivoatra miaraka amin'iny koa ny faratsiana manerina an'izao tontolo izao, mamirapiratra fotsiny fa tsy mitondra fandriampahalemana, tsy mitondra filaminana, ary le fiadanana izay katsahana tsy mety ho azo mihitsy. Ary eo no anaovana antso amintsika mba hitodiantsika amin'Andriamanitra sy hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha mbola eto amin'izao tontolo izao, na dia hivoatra tahaka n'inona azy, dia tsy misy fiadanana eto. Fa ny fiadanana azon'ny olona iainana ao amin'Andriamanitra irery ihany. Inona moa no mahatonga an'izay le hoe meratsy izao tontolo izao? Zavatra efa nambarany soratra masina ankezany, tsy maharitra ty tany fandalovantsika ity, na dia apetraka eto daholo ary ny finoana sy ny fanantenana, hisikitra amin'ny zavatra mahafinaritra ny nofo, mandalo vetivety zany. Fa misy fotoana efa voatenin'Andriamanitra, tsy maintsy horavany ty izao tontolo izao ty. Ary Andriamanitra tsy fomba an'Andriamanitra mihitsy ny handrava zavatra tonga lafatra sy tsara, fa matoa raha vany dia ho avaoziny, dia misy ny vanim-potoana voatenin'Andriamanitra nandravana n'ity izao tontolo izao ty, satria efa tafapaka amin'ny lanitra mihitsy ny fahotana miatra ety amin'ity izao tontolo izao ty. Ary raha ny ambaran'ny soratra masina dia fantombotra izay fandravana ny tany sy ny lanitra izay. Ary tsy maintsy ho avy ny fitsarana aorianan'izay, hitondra fanavaozana indray Andriamanitra. Ary tao ny man'ny kristianina, tao ny man'ny olona mba tsy hamikitra amin'ny zavatra mandalo ety amin'ity izao tontolo izao ty, fa mba hibantsina an'izay fiainana mandrakizay zay. Fa inona moa no mahatonga izay le faratsin'ity izao tontolo izao ty? Safidi-pon'ny olona. Ary raha mijerytsika ny tantara, iverenantsika ny Mateo 7:20, izay tantara namperitreritra, ary indraindray miatraika mihitsy eo amin'ny fiainan'ny isam-batan'olona, eo amin'ny sehatra ara-panahy, fivavahana, eo amin'ny sehatra ara-politika, eo amin'ny sehatra ara-nofo, eo amin'ny firenena mihitsy. Dia ahitantsika taratra ny toe-javatra nitranga tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Satria raha naniraka an' Jesosy ho tonga teto amin'izao tontolo izao Andriamanitra, dia nahita mihitsy fa efa tafapaka amin'ny lanitra miota n'ity izao tontolo izao ity. Natao daholo ny fomba rehetra mba hamonjena an'izao tontolo izao. Niasa tamin'ny fomba rehetra naniraka ny mpanompony Andriamanitra, fa tsy nampitodika ny olona tamin'Andriamanitra zany, fa izay saim-patany nataony, izay nitondra fahoriana ho azy, ary tsy nahatsapan'izany ny zanak'olombelona rehetra, izay nampisehoan'Andriamanitra fitiavana ka nanirahany an' Jesosy hidina teto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary mazava ny tenin'i Jesosy Kristy, satria raha tonga teto amin'izao tontolo izao izy, Jaonina 3:7, dia ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 dia zao hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, zo nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloko izao tontolo izao izy, fa mba honjeny izao tontolo izao. Programan'Andriamanitra zany dia hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Nitory an'izany, nandresy lahatra ny olona mba hiverina amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra azo antoka raha nanaiky izao tontolo izao, izay le iraka nampanaovin' Jesosy izay, tsy nisy antony tokony nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Fa vokatra ny safidin'ny olombelona no mahatonga izao tontolo izao ho ratsy. Dia hitantsika tao amin'ny Mateo 7:20 zany. Sitrapon'Andriamanitra dia naniraka an'i Jesosy mba hitondra fitsaharana, fiadanana, hitondra famonjena, fa tsy hanameloka na hitsara na handrava n'izao tontolo izao raha ny tena marina. Fa raha fialamin'Andriamanitra no nanirahany ny zanany. Kanefa rehefa tonga teto amin'ity izao tontolo izao ity, dia eo no mamperitreritra indrindra ho antsika kristianina, satria tamin'izany vanim-potoana izany dia tena
tonga Jesosy nitory ny filazantsara ny fanjakana izy nampanantena ny olona fiainana mandrak'izay izy kanefa de tsy andanan'izay ihany ko tsy nataony tsinotsinona ny fiainana ara-nofon'ny olona nanasitrana izy nanafaka ny olona tamin'ny fatorana izy nanao soa ary tsy nisy izay tsy nahafantatra any Jesosy Kristy nipivavaka tamin'izany vanim-potoana izany satria ny fivavahana tamin'izany de ny fivavahana jiosy nahafantatra an'izany taitra daholo na nipivavaka ary na de ny jentilesany romanina zay ny fe ny tany sy ny fanjakana ary tamin'izany vanim-potoana izany de gaga no ny asa zay ny tanterahan' Jesosy nahazo olona be deaibe Jesosy Kristy niaino azy nanaraka azy nangetaeta fagagana sy ny zavatsoa rehetrarehetra zay nandrasan'ny olona taminy tapitra nahafantatra daholo tsy nipivavaka ihany fa na ny jiosy ihany ko na ny romanina ny jentilisa tsisy navahan' Jesosy Kristy fa nanaovany soa avokoa fatapoko fatapirenena ary nahazo mpianatra be ary ny zavatra nanaitra nefa tamin'ny vanim-potoana io de ireo mpisorona be ireo olona ireo mpitondra fivavahana tamin'izany vanim-potoana izany velom-pelonana an' Jesosy satria nahazo olona be izy tsy nijery tsony izy le famonjena le fiainana nentin' Jesosy Kristy fa le olona be deaibe zay nanaraka azy no hitany ka natonga azy velom-pelonana ohatra ny voakitikitika ny tombontsoa ny voakitikitika ny voninahitra ohatra ny tsy ndrarahin'ny olona tsony zay rehetra mety ho fahaizana zay fahefana nananany de velom-pelonana ary nitady ny fomba rehetra ny andriky ndrotoana mba hamandrihana an' Jesosy Kristy ary ny fiafarany azy tamin'izany vanim-potoana izany de tonga tamin'ny fiam-pangana Matteo 7:20 de ny 5:5 tamin'ny vanim-potoana zay nanolorany mpisorona be an' Jesosy nampangaina ary io no mahatonga antsika miresaka hoe ratsy reo olona ty fieleonany ity ary isaky ny tonga ny andro firavoravona ozy de fanao ny gouvernoura ny mandefa mpifatotra anankiray ho an'ny vahoaka arak'izay tiany ary tamin'izany de nisy mpifatotra malaza atao hoe Barabasy ko no nitafangona teo ny olona de hoy Pilato taminy iza moa no tianareo alefako anareo Barabasy sa Jesosy zay atao hoe Kristy fa fantano izy fa fialonana nanoloran'ireo azy reto mpivavaka reto mihitsy zany no tomponatoka nanolotra an' Jesosy mba ho atolotra ary nangataka mihitsy mba andefasana amin'ny Barabasy ary nahavariana le romanina jentilisa no tonga saina reto mpivavaka reto tena feno fialonana mihitsy ary tsy misy zay tsy nahafantatra nitoetra an' Jesosy ny asa zay nataon'i Jesosy ny fahasoavana tsy nanao ratsy mihitsy izy kanefa de gaga ry Pilato ny ampangaina nasiana zao teny lainga rehetrarehetra zao mba entina amonoana an' Jesosy satria le tombontsoa no hita le andraikitra no hita zay no tao an-tsainy reto mpitondra fivavahany reto ka natonga fialonana nanolotra an' Jesosy mba ho atolotra eo anatrehan'ny Pilato ho tsaraina nampangaina tamin'ny fomba rehetrarehetra fa Jesosy nefa tsy niteny teo anatrehan'izay fa ny andro fotsiny araka ny resahantsika hoe raha nanaiky ange ny olona indrindra mipivavaka an' Jesosy zay ny rahan'Andriamanitra ho tonga de tsy milaina ny nafatesana fa zay fialonana izay de niteraka fandavana ny famonjena nataon'Andriamanitra zay tokony hitondra fiadanana ho azy de vokatra zay zavatra zay nangataka amin'ny Barabasy ary iza koa moa tsy nahafantatra amin'ny Barabasy satria gadra tao amin'ny fanjakana romanina izy vokatry ny fahadalana zay nataony ary isany tena mpanao ratsy ny koizana mihitsy tsy mendrika tokony avoaka ary tokony melohana ho faty mihitsy kanefa inona ny vokatra zay rehefa natolotra Jesosy ny vadin'ny Pilato de tonga saina jentilisa no tonga saina raha nipetraka teo amin'ny fitsarana izy ny vadiny ozy de naniraka keo aminy ka nanao aiza manao na inona amin'izany lehilahy marina zany fa nampahory abe ihany na ny fisako azy anona ray le mpivavaka tsy tonga saina
fa jaintlisa tsy mahalala an'Andriamanitra no nanome iny aza manao na inona amin'izany lehilahy mariny zany ary eo no tena mamperitreritra amin'izao vanim-potoana zao fa nampahory azy zany hoe tena nampivarotsana azy le toe-javatra mitrangotra nampahafantarin'Andriamanitra azy de mimeloha zay le toetra ratsy nyretiko vavaka tamin'izany vanim-potoana zany zay mamaritra ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao felona tsy niainga atao amin'ny jaintlisa fa niainga tato amin'reto mpivavaka reto no nikasa hamonan'i Jesosy fatapoko fatam-pirenena niasan'ny Barabasy satria bolon-dratsy any amin'ny liko toko 7 moa nyvataniny tsara mihitsy ny andininy fa 5 ary de nalefa n'ilay natao tao tranomaizina noho ny fikomiana sy ny vonon'olona satria io nangatahany fa Jesosy kosa natolony ataony araka ny sitrapony zany hoe ty toetrany Barabasy ty zany de tena lehibe amin'ny mpikomy mihitsy ary tsy vita koa ny taona olona mandrendry bahoaka kanefa ihany koa tena mpamono olona zay ny toetrany Barabasy zany hoe tsy azo avoaka fa vokatry ny fahatsapahany Pilato fa olo-mariny Jesosy Kristy de nikasa andefany Jesosy izy zay ny nandraisan'ny fanapahan-kevitra nampisafidiny olona tamin'io andro firavoravoana io hoe tena iza ary ny tiako alefa aminareo Barabasy sa Jesosy de tahaka an'le fantatritsika le isa taona hoe rehefa voalohany taona de misy ny grâce présidentielle zany hoe gadra ho afahana madiodio ary matetika ny olona afahana madiodio de olona ny zahatoetra atao ampigadrana tsara fitondratena azo antoka fa iova de omena famondram-po afahana vonjomaika andray tsy hoe afahana vonjomaika fa tena afahana tokoa ivoaka any amin'ny fiarahamonina vokatra zay fitondratena tsara hita tao amin'izay safidiana manokana reny olona reny fa ny zavatra nanaitra teto nefa tsy le olona tsara fitondratena no safidiany Pilato fa le olona tena fatritran'olona araka io teneniny hoe nitoetrany Barabasy de tena mpitarika fikomiana mpamono olona mpanendaka tsy mitondra filaminana eo amin'ny fiarahamonina mampikaikaika ny vahoaka fatapoko fatam-pirenena fantatry reto mpivavaka reto fantatry ireo vahoaka ireo fantatry reto jaintlisa reto na nitoetrany Barabasy na nitoetrany Jesosy samy olo malaza kanefa teo i Pilato tsy le olona tsara fitondratena no nalefany fa le tena ratsy satria nieritreretany zany fa raha Barabasy no atolotra mba ho alefa de mba ho tonga saina ihany reto mpivavaka reto sy reto vahoaka reto tena alao ihany ranga Jesosy no avoaka fa alao i Barabasy fa hijaly eto tsika kanefa tsy nahomby le tetika Pilato teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 7 ary ny lohan'ny mpisorona mba milolona ny taona ny vahoaka izy mba hangataka ny Barabasy sy hamonany Jesosy Kristy na tonga antsika nyresaka io felonan'io angere olona tena ratsy io felonan'io tsy ajerevana ny zavatra hitranga amin'ny ho avy io felonan'io miteraka fiampangana fanaratsiana ary fikasana trano mamono mihitsy azy ary tsy mijery tsony hoe inona no mety vokatra zay felonan'izay fa le tombontso ho an'ny tenany no jerevana de gaga Pilato le olon-dratsy kanefa ny antony nanoloran'ny Pilato any Barabasy de hoe mba hisaintsaina reto olona reto ka raha samy andefa gadra afaka ihany de alao mandefa an' Jesosy mba hisiny filaminana tsy hoe andefa ny Barabasy tsy nampoziny reto jaintlisa reto nitoetra ny mpivavaka Barabasy no nangatahany kanefa fantatra fa raha io ny lasa eo de raikitra ndray ny fikomiana ny grevy be ny korotany ny von'olona tsy hitondra filaminana eo anivony fiarahamonina zany rehetrarehetra zany fa ny gouvernoura namalika nanao tamin'io izy moa ny amin'izy roa lahy nitianareo alefako anareo de hoe izy Barabasy hoy Pilato tamin'ny ka hoana kosa ary no ataoko amin'i Jesosy zay atao hoe Kristy de hoy izy rehetra aoka ombona amin'ny hazo fijaliana izy fa hoy ny gouvernoura inona ny ratsy nataony fa vao maika ny antsoantso izy ka nanao hoe aoka ombona amin'ny hazo fijaliana izy zany ny tantara zay mampahafantatra antsika
fa ty zao tontolo zao ty na inona fandrosony teknôlôjia avolenta tanjona kendrena mba hitadiavana fiadanana sy fahasambarana me ratsy zao fiainana zao satria efa tamin'ny andron' jesosy efa talohana inge fa tonga fotsiny jesosy hitondra famonjena fa sainginy laviny olo lary mpivavaka mihitsy no nandazy voalohany de nangataka omboy jesosy zany hoe le hitondra famonjena le tondra fiadanana le tondra fitsaharana le tondra filaminana le tondra vahaolana ho an'izao tontolo zao nangatahany mpivavaka ombona amin'ny hazo finjalena fa le olona le barabasy le be ambikony le mpanakorotana le mpamon'olona io no nangatahana ivoaka ary io tantara io de metraika ny fiainana eto am'ty zao tontolo zao ity de navoaka barabasy de inona ny vokany tsy misy famondrim-pahalemana eto am'izao tontolo zao mahatratra n'izao tontolo zao io tantara io naiza rehatsika zao de ny zavatra mitranga de korotana grevy fialonana fifanaratsiana fifampiampangana tsy misy zavatra milamina mihitsy satria raha io tantara io de navelan'andriamanitra mihitsy ange andriamanitra ange manaja ny safidin'ny olona na manaja tsara mihitsy izy anao alefa ho anareo barabasy sa jesosy nisitrakaandriamanitra de zao jesosy hitondra famonjena fa nilavin'ny olona zany ary mpivavaka no nanday zany ary mamperitreritra de reto lohan'ny mpisorony reto nanome fony vahoaka ka zay le fialonan'zay osika tsy ajerevana intsony ny zavatra hitranga amin'ny ho avy fa ny androany no hita ny voninany no hita ny toerana no hitany de araka le teny zay nyresantsika hoe inona ny mahatonga le fialonana any amin'ny bolana toko favalo amby roapolo satria le toepony le ananan'le mpialina mahita anakaraina fa tsy fantany fanjo azy ozy ny alahelo fa raha voavoaka eo barabasy de isy fetraikany amin'ny firenena amin'ny fiarahamonina kanefa tsy sisy azony mpilato natao fa tena fotsitry barabasy satria zay no mitakin'ny olona tsy mijeritsony olona hoe tena aorinan' zay ange hifototra aminy ny alahelo hitatiny vokany no ny safidy zay noraisiny izy fa teto tsy tantara teo amin'ny firenena tokana fotsiny io fa mamaritra ny tantara ny te zao tontolo zao ty jesosy le hitondra famonjena nombona teo amin'ny hazo fijaliana fa barabasy le mpanakorotana mpamon'olona mpikomy io no nalefa de tsy gagitsika am'izao vanim-potoana zao arakaraky ny voaran'ny teknôlôjia arakaraky n'izay everina fa tena fandrosoana de hitantaratra tokoa nge manerina n'izao tontolo zao ny famirapirata ny zavatra atao fa tsy mitondra fiadanana akory fa vao mainka koa mamirapiratra miotra lavitra noho izay ko ny faratsiana manerina n'izao tontolo zao satria barabasy no mitantana feny barabasy ty izao tontolo zao ity barabasy mpikomy barabasy mpamon'olona fa le vahaolana netiny jehovah tsy nirarahin'ny olona fa ny olona le safidy no noraisiny fa ny olona tsy mahajery ny zavatra hitranga de io no teo zavatra misy ary andriamanitra mahafantatra mipotika zao tontolo zao ary nanendry fotoana izy ny andravana ny te zao tontolo zao ty mba tsy hisy tsony ny asan'ny barabasy hitondra fikomena hitondra voron'olona ary de zay no mahatonga na iodika vitsika na iodika vana mandroso ange ny teknôlôjia mivoatra zao tontolo zao fa ny zavatra mitranga nefa de mamperitreritra ny tenin'i jesosy vokatra zay safidikon'ny olona zay resaka ny fanaovany tamin'ny mpianany milohany zay hafatesany amlorany ny mpivavaka azy ombona eo amin'ny hazo fijaliana de nanafatrafatra izy hoe inona ny zavatra hitranga any amparany matio toko fa 4 de ny andininy fa enina de zao ny voasoratra eo hatramin'ny andininy fa 12 ary andre ady sy filazana ady ianareo izy ko mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga zany nefa tsy mbola tonga ny farany ozy
fa isy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa. Fa zany rehetrarehetra zany no fiandohan'ny fahoriana ozy a, ary de atolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka hovonony, ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary amin'izany andro zany de ho tafitohana ny maro zy, ary hifampepanga sy hifankahala, ary isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro a, ary noho ny aben'ny tsy fankatoavan-dalàna mangatsika ny fitiavan'ny maro. Rava ny fihavanana, tsy misy fitiavana intsony. Ary nefa ny zavatra mitranga ozy de misy ny mpaminany sandoka, zany hoe le olona mpampianatra ny tenin'Andriamanitra miolana de tahaka ny reto londohan'ny mpisorona mpivavaka tamin'izany vanim-potoana zany, zay nanome fony vahoaka andefa ny Barabasy, fampianarana sandoka nge zany, famporosiana ny olona ho tafalatsaka ao anatin'ny korotana, tsy anam-piadanana. De io ny vokany, de io ny zavatra rehetsiaka manerana ny ty zao tontolo zao ty. Ary tsy afabela amin'izany ko na de ny firenentsika aza, firenena iady amin'ny firenena fanjakana, iady amin'ny fanjakana, esy mosary areto mandringana, tsy afa-miala amin'izany. Na inona mety ho fivoarana, satria nahoana Barabasy ny safidiny le mpitondra fivavahany, ary eo no tena mampieritreritra mihitsy amin'izao vanim-potoana zao, satria ny toe-javatra mitranga marina fa eo safidin'izao tontolo zao zany, zay anam-porofon'Andriamanitra fa tsy maintsy oravany ty zao tontolo zao ty. Kanefa afaka misintona lesona ny amin'izany. De le fahadisoana tamin'ny andron'i Jesosy ihany ve mbola tediavintsika hiverina eto amin'ny firenena amin'izao vanim-potoana zao, satria misy ny vahaolana natolotr'Andriamanitra. Jesosy mba hamonjy zao tontolo zao, ny mpitondra fivavahana indrindra no nandahy izany Barabasy malefaso. De raha tsy mitandrina koa tsika amin'izao vanim-potoana zao, fa voasoratra ireny tantara ireny, ka na de zay raha ny zavatra miatra amin'izao tontolo zao, ohatran'ny afatra hoentin'Andriamanitra amintsika, tena le safidy, le olona takiana ho alefa, eritrereto tsara, fa sao de sanatria misy safidy ny Barabasy, satria vokatry ny fialonana, ary ny vahoaka tsy mahafantatra an'izany. Kay zavatra kotrehany ny olombitsy tatoato no entina nanome fony vahoaka tsy nieritreritra an'izay mety ho vokany fa satria mpitondra fivavahana no niteny hoe alefaso Barabasy, ny orakoraka ny olona rehetra, alefaso Barabasy. Kanefa samy tato ny vokany eto daholy, fa ny zavatra mitranga nge rehefa tena hitarika fikomina eo amin'izay Barabasy, hitondra grevy avetsy averoa, hitondra famonon'olona avetsy averoa, tsy hitondra fandriampahalemana. Hainy reto mpitarika reto nge no mitokatokana iny, ohatran'ny tsy nanao ratsy, ohatran'ny tsy izy no naporisika an'le vahoaka. Hainy no manadio tena eo anatrehan'izay, fa le vahoaka no hitaty ny vokany. Ka eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay nanaovana antso atsika, mitandrema rere olona, fa sao tratra ny masirasira ny mpitondra fivavahana, ka ho tafalatsaka ao anatin'ny fialonana zay tsy mahatsapa tsony, zay mety ho vokatra zany ao aoriana ao. Fa araka ny tenin'ny ambaran'ny obolana hoe maimay tahana-karena ozy ny mpialina, satria ny tombontsoa ho an'ny tenany no tediavina. Kanefa tsy fantana ozy fanjo azy ny alahelo hifototra amin'io, namafy rivotra hijinja tadio, ka sao de ho tafalatsaka amin'izany. Kanefa matoko sy meno raha ny toe-javatra misy eto amin'ny firenentsika, tena resy lahatra tanteraka fa misy Andriamanitra ao amin'ny firenena malagasy, misy fanahy masin'Andriamanitra miasa ao anatin'le vahoaka eto Madagasikara. Ka na eo ary le toe-tsaina velom-pelonana zay tsy apozona amin'ny olona tsy apozona ny poiran'ny fialonana, mangina ny olona mbola te hitahirin'le fitiavana, le firaisampo sy firaisa-tsaina, le mbola mandala ny fihavanana, tsy te hisafidy amin'ny Barabasy satria efa mahatsapa ny firenena malagasy. Fa raha ho Barabasy no alefa eo de korotana. De zay ny isaorantsika an'Andriamanitra, ny fitrangahany zany eo amin'ny firenena tseron'olombelona. Mbola misy Andriamanitra zay miasa, mbola misy kristianina mpivavaka mbola mandinika ny soratra masina, mianka efa
zany ny zavatra mitranga tamin'ny andro namonoana an' Jesosy fa azo igaina na andavanandro zany, tsy avelana hitrango zany am'izao vanim-potoana zao satria tompon'andraikitra nge afaka mitsoka fa sarababen'ny olona tsy ho afabela fa hitaty ny vokany noho ny safidy zay nampolosiandreto mpitantana ara-pivavahan'reto ka inona moa mtetsika asongadiny eo anatrehan'izay le toetra velopelona tsy mitondra soa amin'ny isam-batan'olona, tsy mitondra soa ho an'ny firenena fa isy fetraika ny tanteraka zay felonan'izay ka io felonana inge inona ny mahatonga korotana firenena iady amin'ny firenena, fanjakana iady amin'ny fanjakana, mahatonga ny aretina mosary fandringanana rehefa jerevana nge vokatry ny felonany fampanginana ny mariny fikasana hatramin'ny mamono azy ary io ny tena tokony hitandremana ary Jesosy dia nampitandrina an'izany mitandrema fa tsy anaiky lembenana ao amin'izany rehetrarehetra zany fa sao de misy mpialina ka ny ainao no fony Joba 5:4 le toetra ny olona mpialina fa ny adala de vonoan'ny fahasoranao zay ary ny kelisaina maty ny felonana tsy zavatra tsara ny zavatra hiatra amin'ny olona mpanaratsy ho amin'ny olona mpialina ho amin'ny olona ratsy eritreritra alahelo izy fahafatesana zany hoe ny zavatra taony any ange ny mamono azy ary de io moa ny soratra masina tsy mandainga fa anjarantsika no mamantatra eny am-pandehanana eny hoe tena raha misy olona mpialina mitady korotana ve tsy averoa Andriamanitra ny mamaly azy ary io no mahatonga antsika miresaka hoe vanim-potoana tokony anginana zao reo olona Jehova miady tsika mangina fa rehefa Jehova miady de hita fa ny zavatra ataon'ny olona mifototra amin'ny any satria tsy manaiky vahaolana petraka Andriamanitra de ny fiafarany de takan'io tamin'ny andron'i Jesosy io ka zay le fialonan'izay tena ratsy tondra fanaratsiana, fiakangana, filazana lainga hatramin'ny fikasana ny anaisotra aina kanefa na izay ary ny tetika aby ataony mifototra amin'ny any zany ataoko sy mihina fa firenena malagasy de firenena endry firenena manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ary eo indrindra ny tokony hisitona lesontsika mpitondra fivavahana mba miondrika eo anatin'ny soratra masina tsy ho tafalatsaka tahaka an'reto mpisorona be sy loha olona tamin'izany vanim-potoana zany ka me fony vahoaka andefa mibarabasy fa mba mampianatra ny olona kosa anginy ampianatra ny olona kosa anaiky ny vahaolana napetraka Andriamanitra fa anatin'ny baiboly de mipetraka daholo zany rehetrarehetra zany de miandry atsika tokony andraikitra ara-pivavahana rehetra satria miankina amintsika koa ny fitaizana ny vahoaka mba ho tonga olom-pirenena vanina matahotra an'Andriamanitra amin'izay vanim-potoana zay na de eo ary mikorotana misy ety amin'ity zao tontolo zao ity afaka miditra antsehatra fon'Andriamanitra nge mamaly vavaka ny olona miaro ny olona mitondra sompi-piadanana ho an'ny olona matahotra an'Andriamanitra satria zay mbola soratra masina hoe sambatra ny firenena zay manana ny Jehova ho tokony voninahitra an'Andriamanitra rery any ivavaksika misotranao Jehova Andriamanitra ray no mitenina ny ray zay tonga mampafantatra anay ny toetra tsy tokony hanananay zay mety animbanay animba ny isam-batan'olona animba ny fivavahana animba ny firenena natoko sy mino fa mifanahinao de miasa mandrakariva ary ny teninao tsy verina any aminao foana raha tsy efa natanteraka zay efa nanirahanao azy de matoko zay fa mitondra filaminana ny firenena ianao aneo ny voninahitra sy fagagana tsy haina eritreretiny ianao eto amin'ity firenena ity misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen no velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva